Horesahako anareo androandray ary ny resaka routine matinale. Isan'ny zavatra tsara ananana zany ny manana fombafomba kely mba anombohana ny andro rehefa miezaka mandresa ny tenanao ianao zany mba hanenana poids na hoe manao recomposition corporelle. Ny zavatra tsara atao dia manomboka ny andronao foana amina zavatra mampandroso anao makany amin'ny tanjonao. Iny zany manampy anao androany zany anao sy androso indray amin'ny zavatra tiako atao. Ny tsara kokoa zany zavatra mitovy foana ny ataonao isa-maraina mba ahafahanao mandroso foana. Voalohany amin'izany ohatra, antsika zao ohatra izay miresaka sakafo foana dia tsara ny mihinana sakafo misy protéine. Ao anatin'izany izay mahatonga ny vahiny mihinana atody foana ohatra isa-maraina izay endasina amin'ny menaka kely, tsy atao menaka be rehefa manendy atody, ray sotro dia ampy. Ohatra koa moa hoe tianao atao œuf dur ilay izy, manamboatra ny sainao ao anatin'ny stress rehetra izay mety hahazo anao mandritra ny andro. Rehefa maraina zany dia manao atody, mihinana yaourt, dia mihinana thé sakamalaho, citron, miel, dia avy eo mihinana fibre. Ny fibre moa zany ny tena tsara indrindra rehefa maraina, dia ny flocon d'avoine. Dia io nasehoko anareo amin'ny sary eo ambony eo ilay izy. Dia manana foana routine kely vitsivitsy afaka ampianao foana zany, ohatra hoe mihazakazaka kely, mandeha tongotra kely, dia iny zany manala anao amin'ny stress izay iainanao mandritra ny andro. Dia misaotra ireo mijery hatramin'ny farany. Pour toi.